fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra totosainy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary iarahana amin'ny pasteur Randriamalala Emmanuel Mivady. Fiavana noho ny famindrampon'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika dia mbola afaka miombona amin'ny alalan'ny fampivavahana toy izao tsika na dia any atokantrano aza. Inoantsika ny fanatrehan'ny Tompo antsika mandray ny fiderana atolontsika mihaino ny vavaka sy ny fifonana ataontsika miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny ka dia ampitombona ho amina mandrakarivany riavana ny fahasoavan'ny Tompo mba ho anisan'ny mino sa manolotra ny ainy ho an'ny Tompo tsika tsiraray avy. Andiary isika hidera sy ankalaza ny Tompo ka ny salamo fahazato no iarahantsika nideran'ny Tompo manao hoe: miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesy eo anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny, midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Iran'ny Tompo amin'ny alalan'izao vavaka izao isika. Andriamanitra Tompon'ny Tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra atraidraika ao mandrakizay, Andriamanitra nahary izao tontolo izao ianao, Andriamanitra masina indrindra kanefa manaiky ho Andriamanitray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Manao anay ho ondry fiandronao, olonao ondry fiandronao, tianao mba tena ho anao izahay. Nisotranao zahay ry Tompo noho ny fahafahanay manatona anao eto anoloan'ny seza fiandrianany fahasoavanao. Nisotranao zay fa tianay ianao ary misokatra ho anay ny fonay, mahafaly anay zany atao hoe anao izahay, olonao zahay, ondry fiandronao zahay. Niteranao zay noho ny amin'i Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana, manokatra amin'ny varavaran'ny lanitra, atonga anay ho zanak'Andriamanitra, mandova ny fiainana mandrakizay. Sotra noho ny amin'izao fampivavahana izao, sotra noho ny amin'izao onjam-peo izao, sotra noho ny fanamasina miasa aty anatinay. Dia ny fananao masina ny tarika anay amin'ny alalan'ny anteninao
ka atonga anay tompo alalanao Jesosy lay tianay nanolotra ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy anay de anao izahay ary izahay koa tompo hanolotra ny ainay ho fitiavana anao ary ho fitiavana ny hafa de ho ondry fiandronao izahay de na iza izahay manaraka an'izao fandarana izao eto amin'ity nosina ity ary manerana an'izao tontolo izao malala ny ondronao ianao ary malala ny tenanay mihoatra ny fahalalànay anay aza izahay de tongava tompo mamangy ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny teninao kasika ny loharano-karetina hitondra fampahirezana fampiononana taridalana fanitsiana anay de amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany zavatra izany amen. Iaino ny fivakin' ny tenin'Andriamanitra isika araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Nehemia toko 7 raisina amin'ny andininy 7:30 hatramin'ny andininy 9:30. Tohizana ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 10 raisina amin'ny andininy 1:10 hatramin'ny andininy 9:10. Ary faranana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 9 raisina amin'ny andininy 7 hatramin'ny andininy 11. Vakina misesy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa reny sambala fa nataonay ny manda de tezitra sady sosotra loatra izy ka ny omeny jiosy de niteny teo anatrehan'ny namany sy ny miaramila ny Samaria hoe inona no ataon'ireo jiosy osa ireo? Aleo tena vary eo, havony zavatra atao fanatitra vary eo, atsangana andray andro vary eo, atsangana ny vato avy amin'ny lavenona miavosa vary eo. Ary Tobi Amonita de teo anilan'ny sambalaka ny teny hoe na de ambohola aza miakatra eo amin'izay atsangana de aravany manda vato ataony. Miainory Andriamanitra eo fa atao tsinotsinony izahay koa tsingereny eo andohany ihany ny latsa ataony ary eo ka ho babo any amin'ny tany izay ahababony izy. Aza manarona ny elony ary aza vonoina tsy ho eo anatrehanao ny fahotany fa efa nampatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy ka de narafitra ihany ny manda ka tafakambana avokoa hatramin'ny atsasany miakatra fa nazoto ny asa ny olona. Hoy Jesosy, zaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ary mipikarama satria tsy mpiandry na tompon'ondry izy ko raha mahita ny ambodia avy de mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Zaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho de tahaka ny ahafantaran'ny ray ahy sy ny ahafantarako ny ray. Izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa zay tsy amty vala ity aho ary ireny koa de tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko ary tonga andiany ray izy sady ray ihany ny mpiandry. Ary zany no hitiavan'ny raiko ahy satria izaho manolotra ny aiko mba andraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana anolotra azy aho ary manana fahefana aka azy indray. Izany didy izany de azoko tamin'ny raiko. Ary rehefa novahany ny tombo-kase 15 de hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahan'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe Tompo masina sy marina,
mandra-pahoviana no tsy tsaranao sy amalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany, ary ny sasany nomena akanjo fotsy lava izay izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny ralahany izay efa hovonoina tahaka azy koa. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Sitrana rehetra izao teny izao tonga tety amboniny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota any amin'ny reny izao amin'ny reny izao loloany ka nefizao no namitrana fotaniko ka nefizao no namitrana fotaniko teny mahisehoany Jesosy Kristy emaniko zay loany zay loany ny fahalipore tramo fianarana hoany zakino azy ahazo ana fiainana mandravizay mahatotika tokony ekena amin'ny fankasitrana rehetra izao teny izao tonga tety amboniny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota ary amin'ny reny izao amin'ny reny izao loloany. Ary havana matoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ao anatin'ny taratasy filazana rehefa misy olona nodimandry dia mandrakariva lay teniny fijoroana vavolombelon'ny Paoly Apôstôly hoe efa niady ny ady tsaran'ny finoana aho. Iny anankiray apetraky ny olona anatin'izany taratasy filazana izany. Dia maro ihany koa dia manao hoe Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Vadiniana misy ihany toa mifandray amin'ny fiainan'ilay nodimandry, lay teny izay voasoratra, fa ndraindray koa dia tsy hitanao mihitsy izay ifandraisany. Fa ny mahafinaritra aloha dia fanararoatra amin'ny fitoriana filazantsara ny fisian'ny olona nodimandry toy ireny. Fa ny tiako apetraka dia izao hoe raha mitentsika hoe Jehova mpiandry ahy anatin'ny taratasy filazana na amin'ny mipetaka amin'ny sary amin'ny rindrina, mipetaka amin'ny fiara, irairaitsika hoe Jehova no mpiandry ahy. Fantatsika marina ve izany? Ka ity jaona toko 10
manomboka amin'ny 1:20 no ampitombony tompo ny fahalalantsika an'izany mba hahatonga antsika tsy hiteniteny fahatany mba tsy ho zavatra teny pokaty ny fahalalantsika an'izany. Hoy Jesosy hoe izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Tiantsika tokoa hoe tena mpiandry tsara antsika Jesosy, fa ny fahalalana hoe mpiandry tsara anao Jesosy de voalohany indrindra satria nanolotra ny ainy izy nanolotra ny ainy no maha mpiandry tsara azy. Ka raha fantatsika hoe nanolotra ny ainy ho antsika ny tompo de mifaningotra aina amin'ny tompo zany itsika, de tsika ihany koa lasa sa manolotra ny aintsika ho azy, ho an'ny tompo, satria nanolotra ny ainy ho antsika izy, ary tsika koa manolotra ny aintsika ho an'ny hafa, de lasa matoky hatramin'ny fahafatesana itsika. Eto amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20 de manatitrantotra mafy mihitsy ny tompo amin'izany hoe mpiandry tsara manolotra ny ainy izany. Akoatra ny 1:20 de eo amin'ny 1:15 tapany farany, ary zaho manolotra ny aiko amonjy ny ondry. 1:17 ary zany no itiavan'ny raiko satria izaho manolotra ny aiko mba andraisako azy indray. Tsy misy manasitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana anolotra azy aho ary manana fahefana akazy indray. Raha tianao zany ny ananana fiainana azo antoka, tsara antoka, manana fiainana tony, manana fiainana milamina, manam-piarovana, de tsy maintsy mino ianao fa nanolotra ny ainao ho anao ny tompo. Izany no maha mpiandry tsara an Jesosy. Ny akapoben'ny olona manko na de mametaka an'io teny io hoe Jehovah mpiandry ahy, fa mandrakariva ny vola no ataony mpiandry azy, ny arenany no mpiandry azy, ny tranony, ny fiarany no mpiandry azy. Rehefa manana asa izy de zay no everany hoe miantoka ny fiainany, de zay no ataony mpiandry azy. Ny ankohonany, ny ray aman-dreniny, ny zanany no mpiandry azy. Ny mpitondra fanjakana no ireharehany de mpiandry azy. Ny sasany ny alika masika no mpiandry azy. Ny sasany ny sampy no mpiandry azy. Ary hita fa rehefa manoloana ny manantanina ny olona ny fahafatesana de samy mahita daholo ilay olona hoe tsisy dikany ny vola aman-karena, tsy maintsy ilozana ny trano be, ny fiara, ny ankohonana, mpitondra fanjakana tsy navita na inona manoloana ny fahafatesana. De eo vao miantso an'Andriamanitra, eo zany vao mahalala hoe manoloana ny fahafatesana Jesosy ihany no mpiandry tsara. De mety hoe raha tena mibebaka le olona de tsara zany, kanefa maty antoka ihany izy tamin'ny fiainany manontolo, satria vao fitaky ny devoly fa ny devoly namitaka azy hoe reny zavatra samy hafa ireny no mpiandry azy. Ka ny ivo ny fiainana kristianina, ny fototry ny fiainana kristianina de ny fahalalana an Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana na fo ny ainy ho antsika. Zany natonga Paoly apôstôly nanatitrantotra tsara tamin'ny kristianina tany Korinto, amin'ny Korintianina 1:2 hoe niny tsy nahafantatra zavatra hafa
teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana voalohany sorona. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy natao sorona mitondra ny fahotantsika, ny solo eloka antsika, ny baby ny otantsika, natao ota no fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy nanolotra ny ainy teo izy ahatonga antsika ho tena ondriny. Ary ny faharoa de zao, tsy misy ambony noho Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Miezaka zany ny devoly, miezaka ny devoly amitaka ny olona amin'ny fomba rehetra, ka misy zavatra hafa ataony misongona any Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, na de ny fiainan'ny kristianina ary. Natonga an'i Paoly apôstôly manko ny teny hoe niny tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. De satria nataon'ny kristianina tao Korinto nisongona any Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra, tahaka amin'ny Paoly na ry Kefasy na i Apôlôsy. Nendreo kristianina reo zany de ny sasany hoe niny tsy ahafantatra afa-tsy Paoly aho, niny tsy ahafantatra afa-tsy Kefasy aho, niny tsy ahafantatra afa-tsy Apôlôsy aho. De diso hevitra izy fa hoy Paoly apôstôly hoe Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana ihany. De misy olona minitsy mahafantatra afa-tsy vola aman-karena, minitsy mahafantatra afa-tsy ny fananany, de tsisy rarahany ny zavatra hafa rehetra. Minitsy mahafantatra afa-tsy ny ankohonany, minitsy mahafantatra afa-tsy ny mpitondra fanjakana, minitsy mahafantatra afa-tsy ny sampiny, misy aza minitsy mahafantatra afa-tsy ny alika mpiandry ny tanànany. Izany no amitahan'ny devoly. Le devoly manko oharina amin'ny hoe ambody, fa ny devoly tsy miseho endrika amin'ny ambody na amin'ny lioana, fa ambody mitafy hodi-janak'ondry, manangoly no asany, mamitaka no asany, mampanantena zavatra diso no asany, ka aviliny zany. Lay finoantsika tsy iorina amin'ny Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, fa aviliny ny fitokisantsika hoe ny vola no mpiandry ahy, ny ankonako no mpiandry ahy, ny mpitondra fanjakana no mpiandry ahy. De mitoetra ao anatin'izany ny olona, kanefa tena tsy manana fitoniana, tsy manana fahazonantoka, tsy misy fiadanana. Ary ny ten'Andriamanitra raha teo amin'ny teny hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ka raha tianao anana fiainana tsara antoka ianao, de mangataha amin'Andriamanitra mba hitombony ny fahalalanao hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana nanolotra ny ainy ho anao Jesosy Kristy. De tsy ho zavatra mampanaintaina anao, tsy ho zavatra mampahory anao ny manolotra ny ainao ho azy, matoky hatramin'ny fahafatesana. Tsy zavatra mampanaintaina anao ny manolotra ny ainao ho an'ny rahalahy. De mifampitohy am'izay. Ny faharoa de zao, ny olona malala an' Jesosy ho mpiandry azy de ny olona manaiky hoe mahafantatra azy Jesosy. 14. Hoy Jesosy, izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy. Jesosy mahafantatra ny azy, ny ondriny, zany no maha mpiandry tsara azy. Ny mpiandry ondry de mahalala tsara ny ondriny, mandinidinika ny ondriny, mety samy manana ny kilemany ny ondriny. Ny sasany marary tongotra, sasany matanjaka be, sasany malemilemy. De ny mpiandry tsara de tsy malala amin'ny akapobeany fotsiny zao no isan'ny ondriny, fa malala ny ondriny tsirairay. Ary rehefa izay de ny ondriny koa mahafantatra azy. Fantatro ny ahy sady fantany aho. De jereo anie ny ahavon'izany
fanambarany Jesosy ny fahafantarany ny ondriny zany. 15 de tahaka ny ahafantarany ray ahy. Manahoana ny fahafantaran'Andriamanitra any Jesosy tena fantany tsara sy ny ahafantarako ny ray. Manao ahoana no fahafantarany Jesosy ny ray? Mifankafantatra tsara Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, ka tahakan'izany fifankalalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izany no ahafantarany ny tena ondriny. Tsara antoka, azo antoka zany ny fiainana raha fantatra hoe tena mahafantatra anao io Jesosy Kristy io. Raha azy ianao de fantany, fa ny tsy azy tsy fantany. Ny tsy azy tsy fantany satria any ivelan'ny vala. Takan'ireo olona no lazany Jesosy hoe tsy fantatra akory ianareo hatrizay hatrizay. Tsy fantatra akory ianareo hatrizay hatrizay. Ole olona hoe zay nefa namoaka demoni tamin'ny anaranao zay nefa naminany tamin'ny anaranao zay ne efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao o Jesosy, tsy fantatra akory ianareo hatrizay hatrizay. Ary ny fahalalan'i Jesosy azy de hoe mpanao meloka. Ka raha tena any Jesosy ianao de fantany, fa raha tsy azo ianao, ahoana moa no ahalalany mpiandry ny tsy ondriny? Ny ondriny ihany no fantany. Ka mandrakariva zany itsika, raha tena ondrin'ny tompo, mbola miteny hoe tsy fantatry ny tompo aho, tsy hitan'ny tompo aho. Azafady am'le fomba fiteny, ny sasany hoe tsy mi-comprendre mihitsy ny tompo, manadino any tompo. Fa zao le izy, itsika ihany koa de tahaka ny tompo manko, rehefa nanolotra ny ainy ho antsika izy, de itsika manolotra ny ainy aitsika ho azy, de mitondra azo fijaliana. De ao anatin'le fitondrantsika azo fijaliana no itenenantsika hoe tsy fantany aho, tsy hitany aho, tsy fantany zavatra manadino aho. De tiako vakiana kely ilay teny any amin'ny Isaia 7:7, ny 5:12 sy ny 15 hoe fa hoy Ziona, Jehovah efa nahafoy aho ary ny Tompoko efa nanadino aho. Mety manadino ny zanany nova vehivavy ka tsy amindrafo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony? Iny mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Indro efa vitako tompo-kavatsa eo ampelantanako ianao. Fantatro ny ahy o Jesosy, tahaka ny hoe tompo-kavatsa eo ampelantanan'ny tompo ianao, de hitany mandrakariva. Fa lay hoe manolotra ny aina de fiainana kristianina ara-dalàna. Raha tsy misy fanolorana ny aina ao anatin'ny fiainana kristianina, de fiainana kristianina pokaty izany, fiainana kristianina fitaka lainga. Raha misy miteny hoe Jehovah mpiandry anao, de tsy hananjava mahory ianao, de tsy tondra azo fijaliana mihitsy ianao, de mandeha ho azy ny fiainanao, de tsy manolotra ny ainao ianao, de mpamina ny sandoka ny dikan'izany. Fa ny olona manana an'Andriamanitra ho mpiandry azy, de lasa mpiandry tsara ihany koa, tahaka any Davida. De fantatsika tsara ry Davida nanolotra ny ainy iarovana ny ondriny. Ka fiainana kristianina ara-dalàna lay fanolorana ny aina. Ka ao anatin'ilay fanolorana ny aina mandrakariva no itenenantsika hoe mavesatra loatra ny azo fijaliana zay entiko. Fa fiainana kristianina ara-dalàna izany. Raha nandositra an'ilay azo fijaliana ianao, de ao anatin'izay no tsy ahafantaran'Andriamanitra
anao, fantany ny fiaretanao, fantany ny vesatry ny azo fijaliana ampitondraina anao ary tsy mampitondra mihoatra noho izay zakanao izy, fantany ny fanenjehana hiaretanao noho ny amin'ny anarany, noho ny amin'ny fijoronao vavolombelona, noho ny fanaovanao sitrapony, noho ny tsy fetezanao iray tsokombakomba amin'ny fanaovany ratsy, de manolotra ny ainao ianao aza miteny hoe tsy fantany fa fantany tsara. Marina fa amin'ny maha olombelona antsika nofo amandra de miteny an'izany tsika. Jesosy teo amin'ny azo fijaliana aza moa miteny hoe Andriamanitro nahoana de mahafoy ahy ianao, de nafon'Andriamanitra tokoa ve Jesosy? Amin'ny lafiny anankiray aloha de nafon'Andriamanitra Jesosy no ny fitiavany antsika, kanefa io hoe nafon'Andriamanitra io de fantatr'Andriamanitra ary anatin'ny planin'Andriamanitra mihitsy no namoizana an' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana no ny fitiavany antsika, ka ny tena marina tsy nahafoy an' Jesosy Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra, lalana tsy azon'i Jesosy hialana io, ka ny fitondrantsika azo fijaliana noho ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, noho ny fijoroantsika ho vavolombelona, fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny atsipiriany amin'ny fiainantsika dia fantatry ny tompo. Noho izany asain'Andriamanitra miaritra ampifaliana itsika, miaritra fa ampifaliana, de tahaka nanoaran' Jesosy hoe tahaka ny vehivavy hiteraka, mijaly sy manaintaina le vehivavy fa ampifaliana no izakany zany fiaretana izany, tahaka ny miaramila latsaka sitrapo, ka na de mafy azany ny fiaretana ny ady tsy miferinaina ny am'izany izy fa miriare ny amin'ny maha-miaramila azy, tahaka ny mpianatra manao ny ainy tsy ho zavatra malala ny asaribidiny fianarana fo maraina de alipandry mianatra mafy de tsy mitsetra tena am'izany izy ka ny teny hoe mampalahelo aho fa mianatra na miferinaina am'izany izy fa hatreny ampifaliana ny fianarana, tahaka ny mpamboly miaritra avy zanona satria manantena azo vokatra izy, ka aza miteny hoe tsy fantany fa tena fantatr'Andriamanitra, fantatry Jesosy ianao de tahaka ny fahafantaran'i Jesosy an'Andriamanitra ray sy tahaka ny fahafantaran'Andriamanitra ray an' Jesosy no fahafantarany anao, ka ao anatin'ilay fanoloranao ny ainao de misaoran'Andriamanitra, miderahan'Andriamanitra, manaova tahaka an' Jesosy hoe sitrapoko zao. Io manko Jesosy eo amin'ilay 1:12 hoe ary zany no itiavan'ny raiko azy satria za manolotra ny aiko mba andraisako azy indray. Nararary nanaintaina Jesosy tamin'ny fanolorany ny ainy, zany no itiavan'Andriamanitra ray azy, de hoy ihany Jesosy hoe tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. De tahak'izany koa itsika an-tsitrapo, am-pitiavana no anolorantsika ny tenantsika ho an'ny tompo mba atoky hatramin'ny fahafatesana tsy mandositra azo fijaliana. Fitiavana toy ny an'ilay Jesosy, fitiavana manolotra ny aina, fitiavana mba amonjena an'ilay tiana manomboka amin'ny vady, ny zanaka, ny manodidina hatramin'ny fahavalo ao anatin'ny asa fitoriana filazantsara. Ampirikopa testamenta taloha novakitsika teo Nehemia nanolotra ny ainy, nanolotra ny toerana ambony mampitondra kapoaka ny mpanjaka azy, de tena niaritra avizanana be de be mihitsy sy fanenjehana fanoherana nanolotra ny ainy Nehemia no ny fitiavany an'Andriamanitra, no ny fitiavany ny jiosy, no ny fitiavany ny tanindrazany tamin'ny tsy namelany anjakazakany ny fahavalo an Jerosalema de nanamboatra ny manda sy ny vavahady izy.
izao no teny fampahirezana omeny tompo antsika ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko faefatra manomboka amin'ny andininy 12. Ry malala aza gaga no ny fizan-toetra mamay zay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoanareo zany fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy de mifalia mba iravoravonareo indrindra amin'ny isehon'ny vonany koa. 5:12 sambatra ianareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanahy voninahitra de ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. 5:12 fa raha misy mijaly satria kristianina de aoka tsy omenatra izy fa ankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Koa sahi mijoro ho tahaka an' Jesosy manolotra ny aina fa mpiandry tsara anao izy ao anatin'ny fanoloranao ihany koa ny ainao mba hijorontsika ho vavolombelona ato anatin'izao tontolo kristianina matsatso maizimaizina, mba ritsik'ombakomba amin'ny ratsy, manao marimaritra iraisana amin'ny fanao zao tontolo zao de mijoro ho vavolombelon'ny tompo ianao, ary raha tsy maintsy manolotra ny aina tahaka an' Jesosy de mifalia fa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra izany mahafantatra anao izy. Ny farany ao anatin'izay fitondrana ny azo fijaliana izay toy izao: maneke hijanona ao ambalan'i Jesosy, maneke hijanona ao ambalan'i Jesosy fa ao anatin'izay no ahitanao hoe mpiandry tsara anao izy, tahaka an'ilay fijorona ho vavolombelona nataon'i Davida hoe na de mandihy mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana aza de tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ao anatin'ny fitondrana azo fijaliana, ao anatin'ny fanolorana ny aina de tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. De hoy Jesosy eo amin'ilay Jaona 10:40 manana ondro hafa zay tsy am'ty vala ity aho, ary ireny koa de tsy maintsy ho entiko ka hiaino ny feoko, ary tonga andihan'ndray izy sady iray ihany no ho mpiandry. Maneke hitoetra ao anatin'ny vala, ary maneke hiaino mandrakariva ny feon'ny tompo. Manamafy zany ny Jaona 10:17 hoe ny ondriko miaino ny feoko ary zaho malala azy ary izy manaraka ahy. Mitoera tsara ao ambalan'ny tompo hoy Jesosy, tomoera amiko ary zaho aminareo. Manana firaisana amin'Andriamanitra tahaka ny sampana mikambana amin'ny foto-boloboka, misy fifandraisana mandrakariva amin'Andriamanitra. Zay ny dikan'le hoe miaino ny feo an'ny tompo, zay le dikan'le teny hoe ao anaty vala. Raha atratra ny fanenjehana, fiaretana ianao, aza alai-panahy iopefy amaky vala tahaka an'ry Petera. Rehefa nisy olona zany ny teny hoe naman' Jesosy ianao de niopefy izy ka nandainga. Intelo hoe tsy fantatra akory izy, fa mitoera foana ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fienoana ny feon'i Jesosy, fa ao anatin'izay ihany no misy fiarovana. Ao anatin'ny manda de ny sitrapon'Andriamanitra no misy fiarovana. Fa raha vao mihoatra ny manda, raha vao mivoaka ny vala itsika de tsy eo ampelatànan'ilay mpiandry tsara intsony de viravirain'ny ambodia isika. Ao anatin'izay no atantsika hoe mpiandry tsara
Jesosy. De inoko fa fantatsika kokoa dikan'le teny hoe Jehova no mpiandry ahy. Jehova mpiandry ahy, tsy hoe fiainana milamindamina. Rehefa any an-danitra itsika de any ny fitsarana tanteraka, fa le hoe Jehova mpiandry ahy de any ampiandrasan'ondry io, any amin'ny loasa aliko ny fahafatesana io, manoloana ny ambody manodidina ny ondry no itenenana hoe Jehova no mpiandry ahy. Ka raha todo zavatsarotra fitondrana azo fijaliana ianao de averimbereny foana ny tenin'ny tompo hoe fantatro ny ahy hoy ny tompo. De ao anatin'izay ry havana no afahantsika manahaka an' Jesosy hoe manolotra ny aina mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Amen. Andehantsika ry havana malala iaraka hitodika amin'ny tompo, anaraka izao vavaka izao ifona sy amerina indray izany fifandraisana izany ao am' Jesosy. Misotranao noho ny teninao zahay tompo, ny teny mpitiavana izay nomena ho anay. Menatra sy mangay ahy zahay, fa tsy mba tahaka ny itiavana ho anay no itiavana ianao, fa fitiavana tombotsony ianay, fitiavana fitahiana, fitiavana ositranona, fitiavana omena zavatra, fa tsy mba manolotra ny ainay noho ny fitiavana anao zahay. Ankehitriny Jesosy mifona aminao zahay, diovy ny fonay, diovy ny fisainanay sy ny mombanay rehetra, mamindra-fo aminay ka manadiovanay amiranao, mba ilay fitiavana marina ao anatinao no hitoetra ty anatinay, ka ho raisinay ho tompo sy mpamonjy ianao. Fitiavana tsy tereny ninoninona, fa satria maty ho anay teo amin'ny azo fijaliana ianao, mamela ny elokay tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina, dia sa manambara koa zahay hoe tianao amin'ny fonay manontolo. Ny ranao ikosoka ny fiatsaram-belatsianay, amafa ny tahotra, amafa ny fitiavana tsy marina aty anatinay, fa manomboka izao dia mba ho marina ny fitiavanay ianao, tianay ianao, tianay fotsiny izao, tianay tompo amin'ny fonay manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany fifonana izany. Amen. Ry havana malala, ny fifonana atao amin'ny fo manontolo ka nokafana ny fo ho an'i Jesosy, dia mamaly antsika izy ka mamela ny elontsika. Andehantsika iaraka hitsangana andray ny teny fampanantenana sy ny toro lalana izay omeny tompo amintsika, izay nibebaka marina teo anatrehany. Izany no ahatanterahany fitiavana amintsika, mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao, tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahoro ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Hoy ny tompo aminao hoe anaka mamela ny elokao ahy. Amin'izao sisa izao raiso anatin'ny fonao Jesosy dia fikiro amin'ny fitiavana feno. Fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen.
mandehary iarantsika manonina ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny mino manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra iray tsy tompana ao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijarona nanapaka Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra retsto avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Andeharantsika iombona amin'izao vavaka izao. Mivavaka aminao ary izahay ry Tompo Andriamanitray. Irahanao ny fananao masina ho ao amin'ny fiangonanao amin'ny kristianina tsiraray avy. Itombonay amin'ny fahalalana an' Jesosy lay maty eo amin'ny hazo fijaliana hamonjy anay. Ka iny tsy hafantatra zavatra hafa izay afa-tsy izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Eo anatin'izany no itiavanay anao anay anao Jesosy ka anananay fahasahiana mijoro ho vavolombelonao ho fanasin'ny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao ato anatin'ity tontolo feno lainga, feno osoka, feno kolikoly anatin'ity tontolo feno zava-mahadomelona fanompoantsampy sy fitsangatsangana ity dia ijoro ho vavolombelonao izahay ka sa anolotra ny ainay koa noho ny fitiavanay anao ary sa anolotra ny ainay noho ny fitiavanay ny hafa. Dia ao anatin'izany no anehoanao fa tena mpiandry tsara ianao ka na dia mandeha mamaky ny roa asa aliko ny fahafatesana aza izay dia tsy mamelanay ho irery ianao. Fantatrao ny anao olonao ondry fiandronao izahay ary anatin'izany anomezanao izay tokony sahaza eny mihoatra noho n'izay ilainay aza mba anomponay sy anomezanay voninahitra anao dia ny hohaninay, ny hotafianay, ny hosotronay, ny fahasalamanay izay rehetra ilainay Tompo dia fantatrao fa tokony ho anay izany ho dia midera misaotra ankalazanao izay tahio ny fiangonanao amasino ny fiangonanao mba ho fanasitranana ny firenenay ny fijoroana vavolombelon'ny fiangonana fanaovana ny sitraponao. Tsy tanteraka izany vavaka izany raha tsy akambanay amin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy anay manao hoe zavainay ho sy ny an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao hatao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay nio izay hanina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelany izay meloka taminay ary asa mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Taona maro nefa nitsorona nitoriana teo ny mahazo niazona nao ny finoana ny fiangona maniny Jesosy sy fananio safa mahery nonomena Sadi befitia fanando mahafei tena Tatsi ume na chafama ituratani Favunume nulitu suniani Kusaiya tanu ni fanilu Etwanivu nitilu
sity ho fahazavamnaka itsiro iazina mandrakotra aty sy fanavio safamahery nonomena sady befitya fanano mahafehy tena ka tsy ome natrafamahitsoratrany o vavolobe nony tesoniany milanao ny tompo ankehitriny ny fiangonanao ka mitsoro miangafianao noliriny mba hoirany tokotoko sy fanavio safamahery nonomena sady befitya fanano mahafehy tena ka tsy ome natrafamahitsoratrany o vavolobe nony tesoniany raiso amin'ny fampihina sy ny finoana ny tsodrano tononona amianarany ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay fa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka ampiorina ampitoetra anareo ho azy ny fanjakana mandrakizay ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Natolotra antsika teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra. Totosainy ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara eto amin'ny radio Vaovao Masoa ary niarana tamin'ny mpitandrina Randria Malala Emmanuel Namivady.